Miaraba ny Joel Bertsima dia miaraba antsika mpanaraka ny fandarana rehetra amin'ny Tia Maraina Foty. Eny ary saika vita omaly daholo ny ataontsika hoe fifamindram-pahefana eo amin'ny ivondreo ministera miaraka Solofarjona misy kely any amin'ny apahany ireo izay mbola miandro ny androany sy ny sisa fa amin'ny ankapobeny aloha zany dia omaly no saika nanaovana ny ankabeazany ireo zay fifamindram-pitantanana izay akoatr'izay ihany koa raha ho an'ny antenimera-pirenena manokana dia voafidy omaly ny bromaritra eo anivony antenimera-pirenena moa zany ty farany izay niteraka resa be indrindra anatina tambazotra tserasera miandra Solofarjona ao anatin'ilay izy anisan'ny voambolana ataontsika hoe novoizitsika no resantsika teto amin'ny fandarana foana hatramin'izay no mahakasika ny hoe fanovandrafitra fiovana maro samihafa dia misy mivosady any anatina tambazotra tserasera any hoe tsy tena hita taratra akory le fiovana fanovana fa ohatran'ny teo aloha ihany no miverina sy ny sisa dia izay misy ilay tondrantsika ilay adevitra fa makafakana ato anatin'ny fandarana androany miara Solofarjona hoe hita taratra sady ve la fanovana sa ohatran'ny miverina sady ireo fomba fanao ratsy teo aloha satria raha iresaka an'tia antenimera-pirenena ty manokantsika dia misy milaza solom-bavambahoaka ilay resaka eto milaza fa hoe fifidianana efa vita mialoha iny fa fombafomba fotsiny ilaina an-datsabato sy ny sisa dia gaga ihany tena mahita ny zavatra sahala amin'izany takotakonana amina zavatra hafa ve le isa tena izay tokoa le zavatra mitranga izay nitondrantsika ny adevitra ny ina misy teno amin'ireo zavatra ireo vaovao roa ireo na ny ataontsika hoe rehefa famindram-pahefana teo anivon'ireo mpikambana atao anatin'ny gouvernemanta vaovao sy le teo aloha niaraka tamin'ilay fanjakana nalohany vahoaka sy ty fifidianana ny bromaritra ny antenimera-pirenena dia misy zavatra mila resahana kosa Joel Bertsimba satria tsy petrahana amin'ilay hoe ohatran'ny tsy tantaratra le fiovana tsy tenenana amin'le hoe ohatran'ny olona fotsiny no novaina dia izay zavatra izay tiako tenenina ao anatin'izay zavatra mandeha izay raisiko aloha ny fifamindram-pahefana teo amin'ireo minisitra misy zavatra ohatran'ny adino misy zany le fifamindram-pahefana Joel Bertsima dia mipetraka ary resahana le hoe ny lamma izany teo anivon'ireo lazaina hoe minisitra mifanolo-toerana ny endrika tabataba tamina ministera vitsivitsy dia hoe misy syndika ao anatin'ilay ministera somary mitabataba zany le lazaina mitabataba dia ohatran'ny takony izay avokoa lay zavatra teny an-dalambe lay fitakiana satria maninona Joel Bertsimba no tiako no mametraka an'izay amin'ireo ataontsika hoe ekipa ny fitondrana teo aloha miala marina dia marina fa ao anatin'ny hoe firosoana makany amin'ny fananganana firenena vaovao isika izay tsy aniliana zay no atao ohatran'ny hoe tondro baiko iarahany rehetrarehetra andao tsy hifanilika dia ny zavatra misy Joel Bertsimba dia hoe ireo miala dia mieritreritra fa ina zany fifanomezam-pahefana fampitana andraikitra normal le mandeha dia ao anatin'izay normal zay maneno mafy be ilay resaka droit azavaiko izay Joel Bertsima hoe ohatrany hoe raha mandeha amina période normale ohatra tsika dia manana droit ekenareo mpikambana ao anatin'ny gouvernement reo fa zao ane jereo tsara ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tsy nanao fianianana tetsy mamasina tsy nanao cocktail be tsy nisy kifetifety be ny atao hoe fifaliana teo amin'ny kianjan'ny 13 tsy nisy ny dirana fikarakarana avy amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika mihitsy fa ny malagasy samy malagasy indrindra ireo tao anatin'ny hetsika ka reo ery mandrafitra n'ilay natsoina hoe komity mpandrindra tamin'izany fotoana izany izay efa mivadika ny anarany amin'izao fotoana izao komity miaro ny fitakiana rehetrarehetra tao anatin'le tolona le komity mpandrindra no nanao aniny ataontsika fisaorana atao hoe hetsika fifaliana asabotsy izy iny raha tadiditsika fa iverenako le ministera Joel Bertsimba dia mieritreritra reto eo anivon'le ekipa teo aloha reto fa zavatra mandeha normal ity dia mitakitaky droit ny daholo ireo ministra ny ala
apetrako droit anankiray ohatra takiny ny karama le mandritra ny telo volana, ny fiara dia azo nytazoma mandritra ny telo volana, fa ny zavatra tenenina dia zao hoe ianareo rehetra tao anatin'io gouvernementa fanjakana niaraka tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina io tsy navita ny asa nataonareo raha izay gabraraka ny asa nataonareo tao roa zay, ary tsy niteny ianareo andreo famonoana natao ny baiko zay avy amin'ny tompon'andraikitry ny fiarovana sy ny forsa zany nandritra ny fitondrana Andry Rajoelina, tsisy teny condamnation nataonareo de tadidio fa ao anatin'ireo ekipa nanabotry namono malagasy ianareo. Misy an'izay zavatra zay rehefa mino discours ny passation zao tsy misy fiekekeloka mihitsy Joël Rabeartsima de gaga ihany moa zany fa ny tena moa zany tsy afaka ny andeha hitabataba masom-bahoaka hoe fa ahoana tsy ekenao ve le zavatra tahaka zao tsy misy zany. Tadiditsika tsara, tompon'andraikitra roa no naneho fifonana Ampahabemaso, préfet an'Antananarivo, ny ben'ny tanàna an'Antananarivo, ary fifonana mahakasika an'izay andraikitra azony nataony nandray azy fa tsy nanao izy. Fa ny zavatra misy Joël Rabeartsima dia fisaorana n'Andriamatoa Andry Rajoelina ny ataondry zareo, natoky anay natoky anareo angalatra hiaraka aminy ve tompoko. Tena atsipoko any amin'ireo minisitra ny ala rehetrarehetra hoe misaotra anazy. Misy ny sasany modina asiana fihetsaram-belatsia dia ny filoty tsy tononona le anarana na misaotra an'ireo natoky anay tamin'ny teo aloka nametraka anay tamin'ny fitokisana. Azafady raha mbola misaotra ny rangahy iny nareo dia izay zavatra zay no mila itenenana fa niara-niongana taminy anie ianareo tamin'ny fotoanany teo izy nanala anareo nampitsahatra anareo. Rehefa natsahanareo farafaratsy ny fihetsaram-belatsia mba natao mialohan'ny fotoana dia hoe satria zay natsahatrareo tahaka ny député, nefa ny député raha mbola enjehana ihany hatramin'izao hoe rehefa saika naonganao zay dia zay ny ara-dalana amin'ireo niverinay fa mpanohatra aminay ianao no aonganay. Tratran'ilay ataontsika hoe déchéance ny filohan'ny république teo aloha. Fa leto ministera reto ao anatin'le passation dia mametraka tsara asa mety misy ny tsy miombon-kevitra amiko fa za tena mahita hoe tsy misy fiakekeloka fa milaza fa navita reto ministra reto. Dia izany zavatra zany everiko hoe zavatra exceptionnel zao efa nandefa toromarika ny prime ministre Joël Rabeartsima, tsy misy mahazo mivoaka ny tanànan'ny Madagasikara ireo tompon'andraikitra ireo manomboka amin'ny ministre, secrétaire général, ny tale général, ny tale mety tafiditra ao anatin'izany, ny chef de service manao tatitra ny kirakirana vola rehetra tao ary manao ihany koa famerenana an'ireo fitaovana rehetra. Tsy haiko na inona ny sarotra amin'izany, instruction nomen'ny prime ministre lehibe ny gouvernement zany. Manana telo volana anaovana ny audit. Ny famindra-pahefana natrehako malo nasiana sous réserve daholo. Mandrapa hoe amarinina reny zavatra eny tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara nareo. Misy ny directeur dia mieritreritra hoe andeha hivoaka ry noho ny fanasany zao, noho ny bourse ameny zao, tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara raha tsy antony tena misy lanjany lehibe ho an'ny tombontsoan'ny malagasy. Mila tsofoka tsara ao anatin'ny lohany rehetrarehetra zay zavatra zay. Fa raha mieritreritra tsika zany androany hoe vita lamma le izy ny tsikitsiky ny fanoro fifanajana fahalalam-pomba tompoko tsy maintsy atao mba tsy sin'le manao be fiavy fa ny toromarika rehetrarehetra dia mitoetra avokoa. Toromarika ny lehibe ny gouvernement zany zavatra zany dia indrindrandrindra ny resaka fo rehetrarehetra mila jerena. Raha mbola tsy mivoaka ny audit, tsy mahazo mivoaka ny faritany Madagasikara ireny tompon'andraikitra mametra-pialana ireny. Tafiditra ao anatin'izany ny secrétaire général, ny tale général, ny tale
reo moa zany hoe aux emplois de l'État ny chef de service mantsy iny zavatra ray tsy maintsy tokony ho fantany raha misy koa moa ny zavatra ataony tsy maintsy jereny amin'ny mahakasika an'izay de zay zavatra zay Joël Rabeartsimba ny somary makarary kely ny saiko tsara ny mitsikitsiky tsara ny fampalalana fa i mason'ireo mpanatrika indrindrandrindra ny mpiasa fa na ny mpiasa eo anivon'ireny ministera isan-tsokajany ireny ary de mahafantatra tsara hoe nisy zavatra tsy mety tahaka zao nisy zavatra tena mila amboarina tamin'ny sehatra ohatran'izao tamin'ny sehatra ohatr'izao izay indrindra no tsy maintsy hoe ho an'ireo ministra nandray fahefana rehetrarehetra tamin'ny omaly nandray fitantanana de fotoana ifampiresahana zany zavatra mila atao mifampiresahana amin'ny mpiasa na hiantsona direction tsirairay avy na hiantsona service tsirairay avy satria matetika ny lehibe any sampandrara mahafantatra ny adalany ny tale mahafantatra ny adalany ny tale généraly de reny zavatra reny mila information marobe mandray noty inona ny tokony ho fantatra inona ny olanato inona ny tsy fafahana inona ny tsy afahana manatanteraka na inona ny zavatra en cours satria ty misy ny dossier de passation de mila ampelantanana zany de hita hoe misy an'izao mame ohatra ray namoaka taremarika le taremarika mivoaka atao tsaiko Joël Rabeartsimba mamoaka taremarika ny ministra ny fizahantany nivoaka teo aloha de notoerin'ny CTM izany hoe diso zany isa omen'ny ministra ao anatin'ny fitantanana ny ministra zay mivoaka zany satria ao anatin'le kabary izy milaza fa navita ny mpisehatra ao amin'ny fizahantany miteny hoe tsisy an'izany diso zany azotsika tsaina zany nefa le ministra ny fizahantany io ministra teo aloha raha miteny izy tao anaty famindram-pahefana de miteny hoe le izy de misy an'reto miteny zany izy zava-bita fa anisany namoaka natao inona filaza zany moa Joël Rabeartsimba natao argument toa-kevitra tamin'le fotoanany nanaovantsika n'ilay fitakiana efa misy zavatra tsy rariny ntsony eto Madagasikara andao hihetsika andao hiara hetsika de inona ny toa-kevitra tamin'ireny Joël Rabeartsimba zavatra tena naverimberiny zareo matetika de le hoe maty ny toe-karena malagasy mpizahatany zao manano hoe very vola zao tsika ao anaty naparitaka zany ary reny zavatra reny tadidio fa ry zareo mihitsy zany ny tena nanimba an'lay saran'lay destination Madagasikara fizahantany ho teneniko kely amin'ampahany zay fa tahaka an'izay daholo ny sehatra rehetrarehetra nefany raha ny tena marina na itsika tao anatin'ilay manao an'le hetsika raha Joël Rabeartsimba de inona zavatra tsapatsika vetivety loatra le hetsika ohatran'ny eritreritra de ianao nanoman-javatra be hoe ty zany raha nanomana scénario maromaro ianao hoe raha midoboka amin'ny tany ty tsy maintsy miomana amin'izao satria ireo tena tsy lefitra fa reo tena io fampiasaka ireo aike le izy telo herinandro de vita de inona le zavatra ny teny kosa tsy simba tsy marina zany fa ny teny hoe tena rotodotika tanteraka ka miteraka an'izao tsy marina zany de zay zavatra zay ohatrany hoe teboka anankiray tena somary mba nakamo ana satria le teknôlôjia moa amin'izao de mifanindry daholo koa le famindram-pahefana teo amin'ireo ministera miainga tany amin'ny sivy tany de efa nisy sasany misy amin'ny folo misy anankifiry miaraka mandeha am'raika hatramin'ny 12 ohatran'ny tsahatra teo amin'ny tamin'ny 12 mahery teo satria nanenjika an'ilay conseil de ministre ry zareo zavatra tahaka zany Joël Rabeartsimba mandreraka be amin'ity resaka famindram-pahefana eno ny lamina le izy manaika fa reto ministra mieritreritra fa situation normale nefa ekipa nalohany vahoaka ny takany vahoaka reo zay zavatra rey tena tsy azo adinoana nalohany vahoaka tompoko ianareo aza mitaky tombontsoa hoe misy 3 mois zay mitazona tomobile misy karama 3 mois tokony ho enatra ho anareo zany de tapan'za zao anisan'ireo hoe sao tokony dinihana ny filakevitra ny ministra tenenina ny ministera miahany vola satria kabraraka fandanimpolam-panjakana mibetsaka teo aleo kosa tsy homena an'izany tsony izy ireo tena tonga de tapahana mihinona no ny olana amin'izany azo atao tsara zany misy ministra ny fanavozana mba miresaka ny ministra ny vola fa mpiresaka amin'ny prime ministre
tapahana nareo ve za zao de manaiky hoe omena karaha miandry rajoelona zao de zao ka maninona no omena karama ny ministra miaraka aminy ndeo mbola omena karama tsy hay kristian iketsika ave zany iza no manaiky zavatra tahaka zany aleo kosa le izy andemina zao kosa vitany audit madio le olona de mila ambara-pahabe maso kosa zany zavatra zany tsy maintsy atao vitany audit reny ny dossier ny fanakalozana natolotra raha ny tena marimarina koa satria tsisy neneny natolotra azy ane fa mba manana kopia le zavatra natolotra n'zany izy vita le kopia de tazoma ataony audit misy lainga aveo ny sous réserve rehetrarehetra mila fanazavana raha madio le olona aleo kosa tena za anisany miteny an'izany tenenina hoe tao anatin'ireny loto tanteraka nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany misy ny olona tena nanao asa aleo zany hipetraka fa io kosa tsy hoe tondromolotra de hoe sao de atahorana indray fa ny olona rehefa madio mandray ny asa ny araka ny tokony ho izy aleo tsy ahilika misehatra miara-mitady vahaolana fa misy période atao anaty parenthèse tsisy andeha anenjika anao basy ohatran'le lazain'izy mirahavavy matahotra be fa basy tsisy resaka an'izany eto fa tsy maintsy misy ny procédure mba tsy pesitrahany antsoina hoe tsy maty manoto tokony entitra zany ministera tsirairay avy ny ministra nandray fahefana tonga de tsoahana reny matériel rehetra ny prime ministre de hoe averina avokoa reny le any amin'ny directeur général directeur averina avokoa satria mipetraka io miresaka fanovany io ohatran'izay mialatsiny fa tsy azo eritreretina raha tsy noho ny antony manokana ny filohan'ny fanavozana ny repoblika de nametraka an'izany hoe raha olona tsy nandray tsy niezaka niaro andreo olona zay nanao fitakiana atao amin'ireny ministera reny fa vao mainka ananasa azy tsy azo eritreretina nitazomana azy eo anatin'izany atao hoe staff na ministra anankiray zany manana ny traikefa izy ary izy tsy nitsabaka tamira zany ke mila satria misy fotoana zao ifampiresahana zay le izy asiana recoupement koa ny zavatra tenen'ireny lehibe reny atsona ny atao ambany tahaka ny ahoana misy an'izao mifanazava misy telo volana eo ifanazavana ohatr'izany fa mandritra n'le fanazavana ny raharam-panjakana tsy maintsy mandeha de miala aloha zany ianao eo amin'io toeran'io fa tsy hoe miandry ny fanazavanao vo hiditra ny nomination rehetrarehetra ao anatin'le staff le ministra vaovao de ny zavatra misy le staff ministre vaovao tadidio fa asoloana isaky ny misy conseil de gouvernement rehefa hita fa tsy mamely na nitolona ianao na tsy nitolona ianao fa rehefa tsy mamely ianao ka tsy atratrarana lay tanjona ao anatin'ny rovolana hita fa lasa sakana jerena fa toatra ny tady amerina fotsiny ale fanao ratsy nataony teo aloha miala avy hatrany zany zavatra zany ka misy asa takina misy teboka enina napetraky ny filohan'ny fanavozana ny repoblika misy an'ireo teboka marobe antsoantsony malagasy tamin'ireo etsika fangatahana fitakina natao teny an-dalambe de zany zavatra zany no hitondrana azy satria zao tafapetraka niazaka zana ny famindrana fahefana afahana mandray asa avetrany fa tonga de asa no andrasana aminareo ary io asa io mila mitandrina asa amin'ny fanatanterahana azy manaja lay atao hoe mangarara mahitsy madio mila petraka zay anisan'ny mety olana mantsy amin'ny rehefa mandray fitantanan-draharaha tahaka an'izao de hoe aiza ny vola iodonana de tonga daholy karazan'olona tia anolotra vola de takitaliny aveo ataovy mazava raha misy ny te ame vola za tsy anisan'ny loatra le mitena le raisy fa voladala topy fa asio taratasy hoeto amin'ny filakevitry ny gouvernement sy ny ministra azavao raha ohatra ka mbola misy olana tsy fisina vola fa ny mampiasa vola posy maka vola tsy mazava aleo zany zavatra zany azava hoe zao le anton'le izy reto le blocage misy anty voly ty azo alaina fa tsy azo alainalaina fatany fa mila ampahafantarina zao mila mahazava mangarahara voalohany eo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement amin'ny lehibe prime ministre sy ny filohampanjakana fa indrindrandrindra ao anatin'izany rehetrarehetra any mahaiza manao mangarahara amin'ireo sehatra miara-miasanao aty ivelan'ny ministera indrindrandrindra ho an'ny malagasy raha tsy afaka manao an'izany de manahirana be
ny fitantanan-drara andraindray vola fatany dia mieritreritsika fa mahavita zavatra fa ianao no voafatotra reny satria ho avy ilay fotoana ny tamberin'ny reny zavatra tolotolotra reny dia ianao no mizaka an'ireny. Zany zavatra zany efa fanao mahazatra izay tena hita ny maharatsy azy fa hitantsika tahaka an'ireny nahazo an'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy ny afaka nanao ninninina, tsy afaka miteny ary tsika dia niara vavolombelona teto hoe misy ny olona tsy manana andraikitra ofisialy mavita manindry, mavita mibaiko, mavita tena hoe sanatriny vava ny itsona azy teto hoe super président. Tsy zavatra tokony hisy intsony zany fa zavatra tokony efa nalohany tantara. Misy ampahany iverenako eo Joël Biartsima rehefa aveo fa miresaka n'ity eo anivony anteny miram-pirenena ity tsika dia sady resaka ihany koa ny fanaovana politika satria ny anteny miram-pirenena raha ny tena izy dia io ny tena taratry ny fifandanjakery politika eo anivon'ny firenena iray. Raha misy fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpanatanteraka raha ny tena izy dia tokony mila inona filaza zany mila fakazahoana, mila ohatrany hoe validation itenenana azy fakatoavana, mila fakatoavana avy amin'ny parlement. Any États-Unis ihany zao ohatra raha satria ho avy koa zao aloha tonga dia nety ihany fa mitovy amin'ny any États-Unis ho avy ny taona vaovao dia mieritreritra hanao zavatra i colonel Randrianirina Michael filohan'ny fanavozana ny République. Misy ny prime ministre gouvernementa io ny mpanatanteraka an'izany isaky ny départementa. Dia ho avy ny lahateny hitondrana ny politique générale de l'État, ny politika ankapobeny fanjakana hitondrana nio zavatra io ho avy daholo zany fa mialohan'izany ahoana ny fomba ny vola hoentina dia ao anatiny ny fandrafetana izany ny exécutif anisan'ny asa zany maika mila ataon'ireo le ministre ireo zany isaky ny départementany avy inona le zavatra mila atao inona ny endrika fidiram-bola ao sa vola tena avy any amin'ny budget avy any amin'ny finance misy mantsy ny sehatra mampetsika ny toe-karena rehetrarehetra ohatrany hoe ny fizahantany io tenentsika io zao sehatra anankiray tsy hoe ao le vola miditra dia miditra ao amin'ny kitapom-bolan'ny inona izy ity kitapom-bolan'ny ministère ny fizahantany tsy izay fa le fizahantany mahatonga sehatrasa marobe mihetsika ka miditra ny vola ny fitaterana ao anatin'izany ny ataontsika hoe ny toe-karena ny fandraisam-bahiny, ny fisakafoanana, ny fialam-boly tafiditra ao anatin'izany ny asa tanana tafiditra ao anatin'izany dia noho izay zavatra izay dia inona ny politika asitsika hoe apiroborobo an'izany ampisy an'izany dinamika zany atonga ny olona ho avy betsaka eto atonga ny samy eto toerana hifampitsidika ka isy zany flux ana ataontsika hoe vola fampidonana toe-karena izany dia misy ny teti-bola homanina ao anatin'izay isaky ny départementa manao zany mbola azakazaka raha tosika zany zavatra zany satria tsy maintsy manao isaky ny direction miaingany amin'ny service direction dia avondrony eo anivon'ny ministère dia atolotra eny amin'ny ministre ny finance dia iny raha avy eo lasa volavola ny teti-bola mpanjakana projet de loi de finance initiale dia laniny ny solom-bafam-bahoaka. Misy an'izany asa zany miandry ary maika zany ahafahan'ny fanjakana miasa tsy maintsy efa resahanao anatin'izany tahaka ny ahoana la endrika n'ilay hoe isaky ny ministère dia efa hita le firosoana makany amin'ny fametrahana ny tena atao hoe fifampiresahana eo amin'ny malagasy. Fa zao miteny ilay fifidianana fananganana n'ilay bromaritry ny anteny miram-pirenentsika nisy tabataba tao. Za tsy mandiso raha mieno an'izao ny solombava Rajerson Antoine tsy mandiso izy ny tao za tsy nanatrika tao manana ny heviny izy reny entotsika reny misy indray no miteny koa dia za koa tsy mandiso anareo hoe manao vavany resy za tsy ihany fa zao ny zavatra tiako tenenina dia zao hoe rehefa tsy maloto lay fanaovana politika hitendavana tombontsoa manokana dia tadidio fa ny filalaovana politika ao anatin'ny anteny miram-pirenena dia tokony andeha amin'ny resaka intérêt de parti hoe iza ny parti manana lalatsaina programme de société amin'izao zavatra zao dia izay le intérêt ana parti tsy vola posy le intérêt eto fa misy ny antoko
dia manana idéolojika sordalana tiany hitondrana ny fiarahamonina, izay idéolojia izay no resahana, zany ny monnaie d'échange takalo ifanaovana eo anivony anteny miram-pirenena. Zany ny zavatra jerena. Raha misy privé zany ohatra, raha misy ny privé dia mila jerena hoe ty solombavam-boaka tsy miakina akaikikaiky ny privé, dia mety ny fomba fijeren'ny privé amin'ilay fandrarana eto Madagasikara. Reny zavatra reny no takalo ifanaovana ao anatin'ilay izy, ka misy ny négociation mialoha, tsy propagande fa négociation mialoha mahakasika an'ireny zavatra reny, reny tombontsoa iombonana ao anatin'ny firenena reny. Tsy resaka tsy resaka hoe malety, tsy resaka hoe vola, dia hoe me vola dia lasa mividy 4x4 mandeha jet privé dia maka, tsy izay le izy, fa ilay hoe ohatra ny antoko maitso, mame ohatra zany, tsy haiko mbola misy moa ve zany antoko maitso zany amin'izao, fa tao anatin'ny paraka nisy zany, fa ohatra hoa zany antoko maitso, raha le anaran'ilay antoko maitso dia tena misehatra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fomba fijery amin'ny tontolo toe-karena, ny tontolo fandrarana fampandrosoana zany ny azy dia le makany amin'ilay lovain-jafy miaro ny endrika fandrarana rehetra, dia makany amin'izay hoe économie vert. Ohatra tsy mety amin'izany mitrandraka karena kibon'ny tany solitany eto Madagasikara, fa andao développena, vulgarisena ny énergie renouvelable, tsy manimba tontolo iainana ao amin'ny tena zany daholo. Ka raha ohatra zany, ohatra fa tsy manana solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny miram-pirenena le antoko maitso, ohatra zany izy en position de force atonga le basculement an'ilay vote, dia miteny fotsiny izy hoe raha anao an'izay zahay dia ministre ny angovo omeo anay, dia mety miteniny ana fa maninona tsy ny ministre ny tontolo iainana, amin'izay ny politika ny angovo dia ny politika anay no atao tsy ohatran'io entinareo. Zavatra tahaka zany le lalao négociation mandeha any ambadika any isiny lobbying, dia izay zavatra izay ohatra ratsy tanteraka ho an'ireo izay mpitrandraka ireo solika tsy azo avozina, tena hoe mpitrandraka pétrole, tsy mety, dia mety manana député indray zareo tena fijery droite, ka mieritreritra hoe tena mila trandrahana mba hisitrahan'ny olona ny tombontsoa amin'izany, dia zay le atao hoe tombontsoa. Fa ny eto Madagasikara natao hoe tombontsoa men'la 4 miliara omen'la oatrinina, dia le oatrinina le ho aty am-paosiny tena manokana no jerena, dia raha mangataka ministera tsy fantatra akory hoe inona no atao ao, fa raha ny tokony ho izy vao le antoko no misoratra zany hoe lasa ny antoko manana idéologie sy fomba fijery tahaka izao ny ministera zao, dia fa azo an-tsaina hoe tahaka ny ahoana ny orientation ny politika ny fanjakana le mpanatanteraka amin'iny zavatra. Fa ny eto amintsika tsy izany mihitsy, fa anaran'olona no mipetraka, mialatsiny manonona anarana ataontsika hoe ray aman-dreny eo amin'ny tontolo politika. Ny anay Marc Ravalomanana, mba mazavazava ihany le Marc Ravalomanana égale industrie fambolena, agro business, tonga dia fijery libéral. Dia matetika Marc Ravalomanana hitantsika tamin'ny sehatra teo miazakazaka izy amin'izay zavatra izay, isaky ny misy gouvernement tamitsangana na eno aza tao amin'ity, fa anisan'ny divany izany fambolena sy fiompiana ary ny industrie tsy azony mola izy, somary ohatran nisy fahasosorana teo anivon'ny zareo, mandeha ny resaka Ianitra Razafy tsy amin'ny anaran'ny team fa amin'ny anaran'ny tenany irery, Fidèle Razarapiera ao anatin'ny famakafakany fandarany no ahenotsika an'izany, fa tsy hoe isika no mandeha mitarika azy na eo na tsy eo zany zavatra zany. Izany lay fanovana politika tedavina eto, ny tombontsoa an'ny firenena ry antoko, fa tsy hoe zay mpanaradiany Andry Rajoelina ina zany le tena politika anay avereny Andry Rajoelina, fa ny toetra koa zany tamin'ny fotoan'andro ny Marc Ravalomanana, inona ny politika ny team avereny dadanay, efa eo dada zao manakory amin'izay, inona marina le atao, fa ho an'ny antoko rehetrarehetra re dia zany zavatra. Ohatrany hoe ny antokony Barbara Kotoarsoa zao dia antoko politika madio, politika zany intégrité, tena any amin'izany intégrité zany, raha ny tokony izy zany olona manana politika na intégrité zany raha va tena matanjaka miady ny tontolo politika, dia tokony tsy maintsy omena an'izany ny justice, omena an'izany manana andraikitra ny antoko any anatin'ireny comité de sauvegarde de l'intégrité reny, rattaché amin'ny présidence zany, miahan'ireo sampandrarany Bianco sy ny Samfinina, fa tokony manana tanana satria antoko politika madio, dia tsy manaka anazy akasehatra any amin'ny départemental fa madio,
intègre zany zavatra zany no mila apetraka ka amina fotoana sahirana ny adila politika dia tokony misokatra ho force alternative ho azy zany misy angeny ny antoko politika tena mametraka intégrité amin'ny terme neutralité ao anaty misy tady olana politika amin'ny hoe mandeha dia lasa tady anao an'izao hiady politika dia tokony alternative ho azy le antoko politika madio ohatra zany teneniko zany mba hahafahantsika tsirairay avy mijery ale hoe atraiza marina moa ity tenentsika ity hoe fanovana fanavaozana miala am'ratsy dia andeha ho aiza miala am'ratsy tompoko lahy sy tompoko vavy raha fanavaozana ny resahana dia makany amin'ny tsara kokoa fa tsy hoe miala am'ratsy iova olona anamafy orina an'le ratsy miala tsiny fa raha izay ny eritreretintsika dia reto ministra naloham-bahoaka reto ekipa gouvernement tanytakan'ny olona miala nareo nge le firongony fa tenenina miaja ekipany dia aoka atsapatena Rajoelina Andry filohan'ny repoblika niogaoganareo fa lanim-bahoaka saingy amin'ny alabato tsy mahazo ny privilège na ancien président ko maninona ianareo no hieritreritra aka le privilège ny ancien ministre tsy atompoko ary za dia manintsy tompoko lahy sy tompoko vavy ianareo ministra nandray toerana aoka re ho entitra tsy hoay avokoa reny fiara nomena azy reny ary ifampiresao ao anatin'ny conseil de ministre conseil de gouvernement fa azafady fa mbola anaty émission tompoko direct azafady ya dia zany zavatra rehetrarehetra zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny hitenenana hoe anisan'ny zavatra tokony tenena zany eritrereto mivesatra hoentin'ny fanjakana malagasy tamina olona efa nahongana dia hoe mena karama mandritra ny telo volana ny karamana ministra zany nefa rehefa mijery eo tsika dia efa loarany daholo nandritra le vanim-potoana nisy an'le sahodakota loarany zareo daholo ireo fampandehanan-draharaha rehetrarehetra eny amin'ny ministera aoko zay fepetra anisan'ny tonga dia niraisina ho an'le ministera mba fatapatra dia miresaka amin'zareo tonga dia nitapahana daholo ny karaman'ireo kabinetra misy membre ny cabinet mantsy ny ministra ohatra dia misy an'le directeur de cabinet dia tokony tapahana satria reny efa niafinafina ary mety nisy tamin'ireny le mpanao compte fake zay fotsiny ny asa fa tsisy asa dia ataony loatra ao ministère dia mandray vola izy dia manao réseaux sociaux manaratsy ny tolona midokadoka mampiady zavatra ratsy tapahana avy hatrany tompoko ahafahan'ilay ekipa zay manomana n'ilay fanavaozana sy fanovana ny dikan'izay tapahan'izay tompoko dia tsy siny maty manota tsy siny reo hoe mbola manao vavy zay sahiraneo zay sahiraneo tsy zany ny tokony hirahiraina fa tena tokony apetraka mazava aza mijery an'izany procédure zao tsisy procédure narahan'Andriamato Rajoelina ny ala teto mbola napiditra tafika français ary izy nilaza fa vonona hitifitra malagasy akana anazy ny lalàna momba nationalité tsy narahany aza atao jere zao le namana CTR tena nampidira amin'ny mamay aho zay zangy zay président iteniteny anao amin'ny zavatra tsy vitanao no nataoko nampidirinao mamay CT enao tolora-kevitra raha nitsoka Dubai za tazominy eto tsy tian'ny olona zavatra tahaka izany tompoko lahy sy tompoko vavy no hitenenana hoe aoka kosa mba miaiky heloka reo miala fa tsy tonga dia avy hatrany satria hafahafa to misy raty zavatra misy ity mieritreritra zareo fa zavatra normal zany dia anaperako azy zavatra misy kosa nefany zay ny teneniko hoe za tsy mandiso any Andriamatoa Rajerson Antoine za tsy mandiso andreo miteny hoe manao vavan'resa izy misy zavatra mila lamina ao amin'ny anteny miram-pirenenao ny fanaovana politika raha ny tena izy tsy vita rery hoe za dia indépendant dia zao fa misy hery misy alliance fa ho an'ny tombotsoan'ny malagasy ho an'ny tombotsoan'ny fampandehanana ny raharam-piarahamonina fa tsy alliance tonga hoe za mafy dia manao zay tiako atao izany zavatra izany rehefa nisy zany zavatra zany ka tsy tafiditra atao anatin'izany ianao dia ny zavatra atao miezaka manamafy an'izay alliance zay
ny filakevitry ny ministra omaly moa miarasolo farajona no raisina nandraisana ny dedi-panjakana manafoana ny asan'ireo gouvernora misy atelo mirapolo amin'ny fatra minerina ny Madagasikara ity resaka gouvernora ity izay efa niteraka resa be ihany koa mahakasika ny hoe fa nisaka tsahana lalam-panorenana eo ihany koa no hoe tokony efa fidina ny gouvernora sy ny sisa dia mitatra le izy hatrany amina resaka hoe sefokotany samihafa ihany koa ao anatin'izay nandeha be ny resaka tamin'ity resaka gouvernora ity tamin'izany fotoana izany ny resaka hoe fiodikodinam-bola samihafa ho an'ny faritra teto Madagasikara ao anatin'izay tena anisany satria moa secrétaire national ny TGV ny gouverneur dia tena tsy hita atao inona ary nandritra ny izay fitotoana ny tantanandry zareo dia tena atao foana izy izay zavatra izay anisany tatitra ny filakevitry ny ministra zay hoe najanona taka izany koa le mila ataon'ny ministra tsirairay avy ao satria efa tompona andraikitra izy ny gouverneur raha tsy disa dia ohatrany eo ambany fiahiny ministeran'ny atany ngambany izy io sa ny vizara-pahefana dia mitsahatra amin'ny asany ndika izay mitsahatra amin'ny asany zay tokony mivoaka daholo koa ny hoe tena tsy mahazo misy vola kirakiraina mivoaka ao fampandehanan-draharaha-panjakana tsotra ny mandeha raha sanatria misy taratasy ilaina any amin'ny faritra zay zavatray ny fampidiram-bola azo raisina fa mazava tsara ny taratasy ahafahan'le olona mandovola amina vanim-potoana tahaka zao so dia efa ny aposiny zala le izy dia zany zavatra zany satria hoe mila so dia misy iteny indray hoe mandahana inge tsy lany ohatrany hoe misy olo misy be ny tanàna zao efa fantatra fa alabato Tananarivo zao teneniko manokana ahoana moa ny iza no miteny fa lany eo zany ary lala raha manatsoa zany aloha zany mba tenenina dia nareo ve mieritreritra fa ary lala raha manatsoa dia ho lany be ny tanàna na Tananarivo efa nilatsaka teo ne zany fa taty amin'le 200 ray isan-jato fa tapitapikeo dia maresy ary rehefa naresy ary tsy hoe naresy tena tonga dia songadina satria fantatra fa ilay tiako Madagasikara tena mbola matanjaka ao anatin'le tanàna Tananarivo dia virafiraina tamina elanelam-bato kely any amin'ny fitsarana mandeha amin'izay itiavan'ny tompo-pahefana azy anisan'ny zavatra tokony ahitsy fa mandeha amin'izay baiko dia ino ny zava-misy dia no sady alabato no natongavanao teo tamina fotoana nilana n'ilay hoe reniny Tananarivo navelanao sehatra ifamonoana Tananarivo na piarana ny Abina dia avy eo ianao manaiky mifona fa tsy nandray andraikitra fa tokony hifona fa nangala-bato ary ny fahendrena indrindra mifona ary miteny fa ametra-pialana satria tsy mendrika ilay toerana misy zany tena fahendrena fa tsy hoe mifona kely dia ozy izy zay tamin'ny mbola kely tena tsy tena mifona metra tena izy ny lahy zany fa mila tena le mifona tanteraka amin'ny vahoaka malagasy miaiky heloka dia miverina manao dia za milatsahany ianao fidiana sy lehibe ny fokotany eo amin'ny boriboritany voaloha eo raha lany ramatoa be ny tanàny ahitanao ny fankafizan'ny olona anao na andanange mirotsaka tsy fokotany any amin'ny tanàna misy anao fa hitatsika eto dana sy fifidianana dia fidio dia aza manao propagande fa izange be ny tanàna na tanàna tsy lany ianao miala eo amin'le toerana mino fa misy tompona andraikitra ampahendrena miala amin'ny toerana io satria andeha koa le audit dia ianao tsy niala fa mbola mitobody toerana vao may hoe aika hanafina an'ireto zavatra ratsy ny resaka tsena na tsy ianao ary nanao azy fa ny TMH ny resaka tsena eritrereto hoe mifofotra any aminao itenitry TMH ifidy matsy ary efa mifanorokoroka hoe zao hoe sambory mbola manana immunité moa izy amin'izao fotoana zao ny raha maheno anay izy afaka miantso anay fa tena anisany mba somary nasosotra anay zavatra nataon'ny ekipany taminay moa dia mandreraka le izy fa tsy hoe valifatiny fa tokony miaiky koa izy hoe diso zay fekena heloka hoe diso zay nge joela sy efa ao koa moa lova joela sy lova no tena mandreraka atao anatin'ity everan'ny zalahy fa mandeha milamina période normale nefa dia nataony teto io resaka volan-tsena na Tananarivo io
tsy miafinafina ambadiky ny immunité ny solombavam-bahoaka fito fa mila mivoaka io. Ary raha matobe ny tanàna nanaika zany tokony teny hoe zahay ato a de organisation mafia fa nazabe ny tanàna raha tsy afaka mikitika volantsena, mila miteny an'izany ianao raha matobe ny tanàna de miala ianao. Fa raha te hivoaka amin'ny varavarana lehibe ianao de say fametraha-pialana fiakekeloka de mandeha ihany koa ny ankety de eo ianao manaprofo fa ianao anatin'le mafia irakiraka madinidinika front office, ianao mody image fotsiny fa ny ao ambadika eo kay dahalo rain-dahany daholo. Mila mampiseho an'izany ianao fa tsy mody miafokaloka ao satria matomy teny matomy menimenina ny olona amin'io commune io. Ahoana mariny reto fanotorana reto mandeha ihany amin'ny fanotorana, ahoana reto fanorenana tsy mandeha ihany nefa hoe tsy manao an'izany zay zao zay zany zavatra rehetrarehetra zany tompoko mialatsiny fa mila misy olona tompona andraikitra miaikeloka. Rehefa tsy aika izy misy olona tompona andraikitra tokony ho saziana samborina fa tsy mety zavatra tahaka zany. Zay ngamba ny androany lafa ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay de hoe mirositsika ao anatin'ny fifampiresahana. Fa raha olona nanao ratsy tsy miaikeloka de makasisiny de mandiny tena rehefa vonona ianao fa miaikeloka ao amerina ny zavatra nataonao raha alatra de andao amin'izay tsika ifampiresaka firenena vaovao no atsana. Farany tena farany miarra solo farjona satria tiako miteraka resabe de tsy maintsy resantsika kely ilay rovolana fepotona no mena ireo ministera ahafahana mitondra vokatra moa zany ao anatin'izay fepotona izay mandeha ny resaka fa hoe rovolana zany na ny kabinetra aza mbola tsy mitsangana akory eo ihany koa ny hoe zany rovolana zany ny laisoa petsay ny vokatra amin'izany de ohatrany lasa saina kely ihany ao anatin'ilay izy hoe tena hampiafahantsika mahita vokatra ve ilay rovolana raha ohatra ka ministera ny resaka eto. Ka fanontaniako avaly an'izay de mivaliny de hoe malagasy ve mbola vonina ihany ao anatin'ny rovolana mbola ratsy foana ny fiaina. Za tsy teny io tonga de ho lasa mpanan-karena fa ny ministra ho maheno an'izany tsika hoe CV tsy toko tsy firohana ny tonga tany be da be zany misisika fa le asana ministra tsy akana voninahitra fa hiasana anopo vahoaka de tokony ho tompona andraikitra le ministra hoe matoa nandray an'ity tokony miasa raha matory tokony adiny roa raha be indrindra ny fandraisan'olona aza amin'ny fotoana tena hiasana ka hoe tsy afaka manao fa andraisona hatramin'ny 1.10 alina raha ho an'ny firenena zany tokony tena miasa zany tsisy andrasoandraso. Ny zavatra hitako zao de ohatrany hoe tsy de hikitika organigramme satria amin'ny fitantanana raha ohatrany tony rehefa miova ny gouvernement de raha mbola hikitika organigramme de tsy mahazo mandeha ny nomination na tompona andraikitra fa ohatrany hoe ho tazomina daholo ialako tsiny mety diso ny vaovao fa zay ho tazomina le organigramme efa teo aloha de ho tendrena le olona ahafahana manao satria ireo nandray ministera tsirairay avy mbola andeha anamarina eo anivon'ny mpiasa anivon'izay sehatra miasa amin'izay fa efa samy mahafantatra hoe misy zavatra ohatr'izao ty tsy mandeha ty tsy mety de ikity anaingana an'ireny zavatra eny mba hampisy an'le fiovana hita ao anatina fotoana fohy. Zay le izy eo te taratry le fiangany le fanovana le izy Joël Labertsimy de tsika le misy adihevitra hoe ndrafitra ve ny ratsy sa ny olona ny ratsy de misy miteny le olona mihitsy rangany ratsy misy koa miteny le rafitra ny ratsy raha sady ratsy le olona ny ratsy le rafitra de mety normal angamba zao no misy atsika fa raha le rafitra tsisy rafitra parfait fa mba soloana le olona ka olona voninkiova tsy hanao ny ratsiny eo de mety tokony tsy maintsy misy fiovana ao anatin'le rovolana. Fa raha ohatra indray amerina fotsiny nataony teo aloha de eto tsika mahita fa za tsy mieritreritra tokony tazomina rovolana zany fa deny zao de efa mahita n'lay fomba fiasa ahoana ny fomba fanarahany prime ministre ahoana ny fahatongavany tatitra amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ahoana ny fifampifehezana ao anatin'ny staff ao anatin'ny ministera ary indrindrandrindra ny malagasy maso n'lay izy ahoana moa tsy ahitantsika hoe le TVM ohatrany tsy niova le RNM ohatrany tsy niova le ohatran'le mazatra ihany ahoana ny ahitantsika hoe ohatran'ny maloto foana ihany le tanàna le lalana amboarina ohatrany tsisy ihany le ahoana moa tsy ahita le tontolo mivarotra ohatran'ny mikorotana be foana ihany misy zavatra zany raha misy fandaminana de hita io. Ny olombelona tsy afaka niova zao de zao fa raha manao sola loha ohatra ny rosy
mialatsiny amin'ilay mpanakanto rosy fiovanako avambe zany misy ny zavatra azo ovana eo ny eo na niendrika ivelany ara ohatra mampimenimenina ny olona n'le hoe ny tsay kristian zao tamin'ny fotoan'andro de fanaovana plaque rouge oele hoe bravo tena fa avy eo ka nanao nataon'le premier ministre misy zavatra mila miova tsy ampahitana ny fa indrindra miova ary miapaka amin'ny malagasy zay farana tsika tsy ny androany maraina miarasolo